Araba Douglas Topkovavy ary falitafaraka aminao ihany keo amin'ny takarivan'ny talata fa 13 ny volana aogositra 2024 ity manasanao kosa naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny faran'ny firosona tao anatin'ny fifidianana izay ho filohan'ny CES vaovao ary ihany koa ny andraikitra andrasan'ny mpanao politika sy ny vahoaka malagasy amin'ity ratsa mangaika ity eo ihany koa ny raharaham-pitsaran'ilay fisolokina na ihany koa tsy fandoavana vola teo anivon'ny ministeran'ny Jona akoatr'izay ireo hetsika arabarotra maro samihafa no entina amintsika amin'ity takariva ity manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany taorian'ny fianianana izay nataon'ireo mpikambana vaovao dia tsy maintsy nydroso tamin'ny fifidianana ny filohan'ny CES vaovao ny mpikambana eo anivon'ity ratsa mangaika ity androany ary nanatanterahana izay fifidianana izay raha toka valo amin'ireo mpikambana ao anatin'izay ratsa mangaika izay no afaka hanilatsaka hofidina dia 5 tamin'izy ireo ihany no nametraka ny andota taratasy filatsahako hofidina ary nydroso tamin'izay fifidianana izay tamin'ity andro androany ity ny akon'ny fifidianan'io sy ny valiny no entin'ny vola ravoavy eo amin'ny sarany Stéphane Arzafy mandimby amintsika. Ny mpitsara Rakotoza François no voafidy ho filohan'ny fitsarana manokana amin'ny sanany fifidianana na ny CES vaovao. Tamin'ireo mpifaninana 5 mianadahy izay nahitana Andriamatoa Ranampy Marie Gisèle, Rajerson Arsène, Razafindrabe Joshua Jean Clément ary Rakotondrabao Andreatsiafa Dieudonné dia Andriamatoa Rakotoza François lany maro anisa tamin'ny mpikambana 12 vaovao ny CES. Ny tsy fiandaniana amin'ny ady sy ny aroa no fanamby apetraky ny CES vaovao. Ny fomba fiasa amin'ny makoro azy zany dia fanapahan-kevitra iraisana zany fa tsy fanapahan-kevitra n'olona tokana zany. Zavatra novoriany atao zany dia resaka méthodologie sy ny fanamafisana ny neutralité. Zay zany ny anisan'ny foto-kevin-dehibe itondranay an'le CES nouvelle composition ty zany dia ny neutralité zany ny tena hoezahanay zany ho apetraka zay manaraka ny fianianana zay nataonay omaly zany tsy fandaniana na amin'iza zany hoe tsy misy na candidat mpanjakana na candidat favorisé fa dia hijerevanay araka ny lalàna misy zany ny fanapahan-kevitra no raisinay ao zany. No marian'ny filohan'ny CES vaovao fa tsy misy intsony hoe avy amin'ny antoko na ankolafy fa mitovy lenta ary samy mpitsara amin'ny mpikambana rehetra. Efa manomboka miasa ary mandray ny antota taratasy momba ny fangatahana fisontonana amin'ny filatsahako hofidina sy ny fangatahana lisitra vaovao ny kandida avy amin'ny filohana androm-panjakana araka ny voalazany diditsy volana 13 sy 8 ny eo anivon'ny CES. Efa misokatra zany raha amin'ilay ordonnance zany dia efa misy délai mandeha zany ihany dia efa mandray zany le izy ary efa nalefa amin'ny ena manjery mpanjakana presse écrite sy presse parlée zany le izy dia tsy dia anjaranay loatra moa any fa rehefa mivoaka izy dia manaraka an'ilay lalàna zany le olona dia efa manomboka amin'ny publication zany fa publié omaly le izy dia efa misokatra zany le izy. Mikasika ny 7 andro no men'ny senita zany hoe hatramin'ny 20 aogositra tokony hamoahana ny lisitra vaovao ny kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia manana ny ambarany eo anivon'ny CES. Tratranay le délai ary hiasa andro aman'alina zay mba hanajana le ny sosinay ny voalohany aloha dia ny fanajana ny didy amandalana zany tsy izay indray zany amorona délai vaovao hoe dia hihoatra zany dia rehefa zay ny voalaza ao dia manaraka tsaka sy andavany ary ampiatra zay zany ny targetranay zany. Laza amin'ny filohan'ny CES fa hanaraka izay voalalazany lalàna izy ireo amin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisiny. Raha mpiso 17 volana aogositra no anatanterahana ny famindrampahefana eo amin'ny filohan'ny CES teo aloha sy ny CES vaovao izay manana ny foibe ny etsy amin'ny biraon'ny HCC etsy Ambohida. Iza marina moa Andriamatoa François Rakotoza filoha vaovaon'ny CES atao anatin'ity fanadidiny ity no hamantarantsika ny mombamomba azy. Rakotoza François dia anisan'ireo enina menadahy lany tamin'ny fifidianana solotena mpitsara ao anatin'ny CES izay nataony fa 7 aogositra lasa teo. Mpitsara ambony premier grade ny tenany ary efa tao anatin'ny sehatry ny fitsarana tao anatin'ny 13 taona. Nanaraka fianarana tamin'ny sapapam-pianarana lalàna teny anivon'ny université ary nivoaka ny anjerimanontolo ny taona 1979.
Ny alohan'ny nampitsara azy dia efa niasa tamin'ny sehatra maro teny amin'ny oniversité, avy eo lehibe any Sampandrara ary efa mpampianatra tao amin'ny enamy Mandrohibe Andriamatora Kodza François. Ny taona 1770 niditra mpitsara ny filohan'ny CES vaovao. Ary tao anatin'ny 13 taona niasany teo anivon'ny fitsarana dia efa nandalo ambaratonga nandraikitra maro ny tenany. Efa juge d'instruction tao amin'ny fitsarana tao Betroka sy tao Fianaratsoa ny mpitsara Rakotoza François. Efa filoha lefitry ny fitsarana tany Antsiranana, procureur de la République tao Antsiranana sy tao Ambatondrazaka. Efa mpanolotsaina teo anivon'ny fitsarana ambony tao Mahajanga. Magistrat inspecteur teo anivon'ny ministère ny fitsarana ny mpitsara Rakotoza François izay filohan'ny CES vaovao.